Talata fa 4 ny volana Desambra 2020 niaraba ato klasy toko vavy ary manasa-panajana araka ny vaovao an-tsary amin'izao atoandro izao. Nasongadina nandritra ny 3 andro tao Toliara ireo zava-bita sy ezaka ho atao eo amin'ny sehatry ny Jony eto Madagasikara. Na niaina 7 isanjato aza ny teti-bola teo amin'ny ministera dia nahita fahombiazana ny ezaka sy fampiroboroboana ary fampandrosoana io sehatra iray io naomby ny 7 isanjato ny asa. Narindra Rafenimanana no mitatra izay vaovao izay. Tanteraka ny 7 isanjato ny vinavinan'asa napetraky ny ministeran'ny Jony tamin'ity taona ity. Nisy ny ezaka nataona dia nahena aza ny teti-bola nentina ny asa. Nisy ny restriction budgétaire tamin'ny volana Aogositra 20 lavitra ariary teti-bolan'ny ministera tamin'ny voalohany dia niena hatrany amin'ny 10 lavitra ariary zany ka dia ezaka goavana zany anona atao ministera na tsarana amin'izay 7 isanjato ny tanjona napetraka tany am-boalohan'izay. Nomena fiofanana ohatra ireo mpiasa eo anivon'ny ministera amin'ny fampiasana ny volam-panjakana manoloan'izay. Amin'ny lafiny ny finance publique izany mba hanatsarana izay fampiasana volam-panjakana izay mba tsy ho lamindany foana izany vola izany. Tratra amin'ny 100 isanjato ny fampiasana volam-panjakana tamin'izao faran'ny taona izao raha ohatra ka tany amin'ny 7 isanjato tany ny taux d'engagement tamin'ny enimbolana voalohany. Narenina sy novatsiana fitaovana ireo sampandraraparitra misanan'ny Jony amina faritra maromaro eto Madagasikara fa nisongadina tamin'ity taona ity ny fampahafantarana ny lalàna mifeny Jony eto amintsika sy ny ezaka amin'ny fanatsarana ny farim-piainan'ny mpanjony tamin'ny alalan'ny fizarana salotraina sy fitaovana hafa. Nisy ny fiteteza-paritra nataon'ny ministera momba izay. Tsy ambanin'izay ny fifanarahana amin'ny mpampindram-bola iarahana amin'ny PACP eo amin'ny tontolon'ny fanjonoana any amin'ny faritra Atsimo andrefana. Izy io moa dia projet pilote ihany fa raha ohatra ka misy ny fahombiazana dia heverina zany ny hanitarana an'izay projet izay amin'ny faritra hafa eto Madagasikara. Tafatsangana tamin'ity taona koa vao tsy ela akory izay ny filan-kevitra nasionaly amin'ny fitantanana ny Jony eto Madagasikara. Napetraka ho rafitra eto amin'ny ministera izy io amin'ny fandraisana sosikevitra avy amin'ny sehatra maro hampiroboroboana ny tontolon'ny Jony izay isaky ny enim-bolana ny fivoriana. Betsaka kosa ny fanamboarana sy ny zava-bita tany amin'ny komuna Betafo misy any anefa ireo olana madinidinika izay hikatsahany tompon'andraikitra vahaolana hatrany tany antoerana Firarijaona sy Rositina Muriel. Lasa komuna ambonivohitra i Betafo ankehitriny miroso ny asa ato aminy eo ampanamboarana zao ny lalana Betafo hatrany Miantsoarivo mirefy 7 kilometatra fa matsiam-bola avy amin'ny fer. Vita koa ny bassin de capitage azahoana rano fisotro madio FDL indreny namatsy vola izany. Ny zava-dehibe aloha amin'izao fotoana izao dia ny fanamboarana ny lalana izay mampikely ny Betafo sy pont Miantsoarivo. Nandaniana vola eo amin'ny 50 tapitrisa ariary eo izy io ary eo mpanantanterahana ny asa amin'izao dia tena hita fa mandeha mizotra tsakany sy andavana ary tsara dia tsara dia lalana ka dia sorona be lehibe ny mpamatsy vola ny fitondram-panjakana sy ny travaux publics ary ny entreprise atrika nanantanteraka amin'ny fotoana. Manaraka izany ihany koa moa ao anatin'ny fanatanterahana ny fampitirana rano fisotro madio amin'ny fokontany ambona orona izay amin'izao fotoana izao izay vita ny bassin de captage hitarika ny rano amin'izay amin'izao fotoana izao ka nitanana ny olona zany mba hanampy amin'ny fiadiana canal satria izay no mandany fotoana kely. Fa ny zavatra kely ngamba mba nitanana antsika rehetrarehetra dia eo amin'ny fahadiovana satria izay mbola somary lesika eo amin'ny tanana misy atsika. Na dia miezaka azy izay eto amin'ny komuna Betafo miasa 9 andro ao anatin'ny 7 andro amin'ny fanadiovana ny tsena dia vao tsy miasa amin'ny andro alahady dia feno fako ny tsena dia mba ahitana antsika rehetrarehetra hoe tombotsoa antsika rehetrarehetra ny fahadiovana. Misedra olana ara-bola ny komuna Betafo fa hatreto aloha dia voavahatrany izany sady voalofana koa ny karamanpiasa. 7 sy 4 alina ny mponina eto Betafo miparitaka amin'ny fokontany 12. Manohy ny fitsidiam-paritra kosa ny filoha nasionalin'ny Tamami ary tany amin'ny faritra vakina Karatrina izy tamin'ity indray mitoraka ity mbola vaovao nangon'ny Firarijaona sy Rositina Muriel ihany.
Taty amin'ny faritra Vakinankaratra indray tsy dia ny filoha nasionaly ny Tamami tamin'ny farany herinandro teo natomboka teto amin'ny kominina ambanivohitra Tritrivo fihaonana tamin'ireo tanora eto an-toerana izay ao anatin'ny fanatanterana ny tournoi fihavanana karakarain'ny Tamami. Ny distrikan'ny Betafo indray taorian'izay nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny tournoi Noël ny Andriamatoa Samiary Floraux ekipa 2020 laisy vavy mandray anjara amin'io. Ary fitsidiana farany teto amin'ny sekoly la relève sekoly tsy miankina ka mboty avokoa ny 700 ny mpianatra ato. Marina fa tsy tanapolo no nentin'ny filoha nasionaly ny Tamami sady membre ny congrès sintetezamita nanatanteraka ireo fitsidiana ireo fa nanolotra fitaovana ara-panatanjahantena hatrany izy toy ny baolina kitra sy baolina baskety maillot ho an'ireo basketeuses ny Tritrivo. Noraisy ny Tamami an-tanana koa ny fanamboarana ny terrain basket ny sekoly la relève. Lafim-baovao hafa tanteraka nanatanteraka atrikasa ny komity mpanorona lalana sy hevitra momba ny fanavaozana ny fananantany ny fitoka hatramin'ny ny volana desambra lasa teo tany Morondava navoitra tamin'izany atrikasa narahina ady hevitra izany lalak'izoran'ny COS vaovao manomboka amin'ny taona 2012 tany antoerana nanaraka izany akaiky Piskara Kotonandrasana naka ny sary kosa Naina Rakotondra-Fara. Ho foazina indray ny COS raha hita fa natoritory roa na telo taona teo eo. Ny taona 7 no niorina ny komity mpanorona lalana sy hevitra momba ny fanavaozana ny fananantany. Tsy hita taratra firy ny asa nataon'ny COS amin'izao fotoana izao dia omena lanja manokana ny COS ka nanantsona ireo avy amin'ny Bianco, ny fitsarana, ny Fonds local de développement, ny ministèran'ny fambolena ary ny fananantany sy ny fandrefesatany. Ny 7 hatramin'ny 10 desambra teo ary dia nisy ny fidinana ifotony narahana atrikasa nataon'ny COS teto Morondava. Zava-bita tao anatin'izay efatrano izay dia teo mitandrina zany tamin'ilay izy ny fampahafantarana ilay membre n'ilay COS zany ilay comité de suivi zany zany hoe dia raha ny amin'ny société tsotra ilay izy dia hoe conseil d'administration dia mamaritra ny zavatra tokony atao. Zavatra efatra moa tsy hoe tena hitako hoe mivoaka tao anatin'izay ady hevitra sy ny andritsana efatra izay dia fifandraisana eo amin'ny ny service mpanjakana. Ny zavatra faharoa dia hita fa maro ny sehatra asa na sehatra secteur izay ao anatin'ilay fananantany. Ny teboka farany izay tsy maintsy jerentsika dia ilay fampaharetana ilay réforme zany. Rafitra napetraka teo anivon'ny ministèran'ny fanajarianany tany ny observatoire du foncier izay nandray anjara mivantana tamin'ity atrikasa teto Morondava ity. Ity COS dia anisan'ny fomba fiasan'ny anankiray izay hitateran'ny observatoire du foncier ny zavatra rehetra misy any amin'ny ataontsika hoe any amin'ny commune sy aty amin'ny sampandrarany fananantany izany hoe mba hanatsarany ny fomba fiasany. Tsy voatery fanankianana foana akory nataon'ny observatoire du foncier fa amin'ny teny ihany koa zavatra tsara misy ka azo alaitahaka sy azo aparitaka any amin'ny faritra hafa zany. Tsy fitsarana angamba ny anarany fa fitaterana vaovao tsy mitanilo. Dia mitsara mantsy efa manana hevitra ao anatin'ilay fitsarana mety io na tsy mety fa mitatotra an'ilay vaovao dia miteny hoe zavatra ohatr'izao tokony harenina, zavatra ohatr'izao tokony ho hatsaraina. Arafitra ny hevitra rehetra momba ny fanavaozana ny fananantany tapaka teto ary hoentina eny amin'ny ambaratonga samihafa voakasika amin'izany. Dia iny vaovao iny ihany koa no mampitatsika amin'ny feon-gazety anisan'ny noresahan'izy ireo androany ary ny hoe mbola mitety sekoly manohy ny fitetezana sekoly ilay vehivavy mihaja mizara vatomamy misy pozina ary ao ihany koa ny hoe mamofopofona korotana ny eny Ankatso tamin'ilay famonoana olona feno abibina. Lala Westera no mamitana amintsika ireo gazety voaray androany. Amin'ireo gazety voaray androany dia Express de Madagascar no anomboantsika ny feon-gazety. Lohateny lehibe ny fanohanana sy fitadiavam-bahaolana amin'ny alalan'ny fampiresahana tapaka tamin'ny fihaonan'ny SADC hoy ny firenena mikambana. La Gazette de la Grande Île mitsipaka ary manameloka ny fahatongavan'ny SADC Pierre Tsiranana tsy manaja ny fiandrianam-pirenena malagasy ary tsy manome asina sy lanja ny fitsapahakevim-bahoaka farany teo. Le Journal de Madagascar tsy nahomby ny tetikady politika fifandresen-dahatra nataon'ny Leonardo Simao. L'Observateur mbola ny fiaraha-midiniky ny SADC sy ny tsy fahombiazany no matoan-dahatsoratry ny gazety.
ao raha tsena mora anjarany fokotany ny misoroka ny filaharam-be ho ataon'ny komina Antananarivo renivohitra koa izay tsy ampitohana ny fifamoivoizana ao Analakely. Malaza Madagasikara vehivavy mihaja be no mpizara bonbon misy poizina amin'ny tety sekoly. Telo refy vita ny fanamby iray nambaran'ny filohan'ny fahefanavon'ny tetezamita pejy vaovao eo amin'ny tantaran'ny firenena no mivadika ankehitriny ka ampiseho ny traikefany sy ny fahaiza-manaony ho amin'ny fampandrosoana ny firenena ny tanora amin'izao fotoana izao, hoy ihany ny filoha Andry Rajoelina. Midi Madagasikara mangotraka ny fivoriana mahakasika ilay tovolahy dorana velona teny Akatso. Fa zaza roa indray no lasibatry ny fihinanana bonbon voapoizina teny Fenoarivo, hoy ny gazety. 30 kosa no nahiditra hôpitaly tany Tsormandidy. Iny vaovao Tomasina, tara loatra ny doboka ampongany dada, hoy ny gazety, fa tafapetraka ankehitriny ny Repoblika Fahefatra. Amin'izao fotoana izao anefa Ravalomanana vao milaza fa vonona ary manaiky fa ny andro sisa iainany dia tokany anasoavana ny mpiray-tandrazana aminy sy ireo mpiarabelona aminy. Iny vaovao Antsiranana, fandraisana ny Repoblika Fahefatra mitotorebika toy ny faritany rehetra koa i Antsiranana. Le Courrier de Madagascar, inona marina no tena ilain'ny filohan'ny délégation spéciale Antananarivo, hoy ity gazety. Nivadika tamin'ny fanekena ny zotra Komafila. Taratra, loza natsiravina tany Tomasina, sapeur-pompier iray maty, 5 tsy nahatsiaro tena. Ankoatra izay, mpitari-posy iray maty sy trahadrano, voafaoka n'ilay fiaran'ny mpamonjy voina mivadika. Le Nouvelles, 530 isan-jato ny mpiasa-panjakana no andeha hisotro ronono amin'ny taona 2024. Fotoana izao ho an'ny fanjakana ampidirana tanora andimby. Inona no vaovao? Mandritry ny iray volana sy tapany varavarana misokatra no anokafana ny lapan'ny tanàna. Mpianatra 430 kosa nahiditra hôpitaly tamin'ny Vatomamy nampididoza. Fa teny Aindray-Isora dia noteren'ny renim-pianakaviana iray sotro-poizina ny zanany mianada dia namony teny izy. Ny rahavaviny farany no naheno ny iakiyaka nataon'ireo zaza. Madagascar Matin, fitantanana mangarahara ny seha-piariana momba ny Jona, tratra ny 70 isan-jato ny tanjona. La Vérité, misy mikasa andory ny sitehan'ny mpianatra eny Akatso, taoriany ilay famonoana olona feno abibiana. Gazetiko, ikarakara ny fionan'ny hery-velona rehetra indray ny Dr Simao amin'ny famahana ny krizy. Fa ny gazetiko ihany no nitatitra fa ireo Libanais vavy no tena ratsy toetra sy be fialonana raha vao tsara tare no izy ny mpiasa vaviny. Iny vaovao mahajanga, ny sesy niorana ao renivohitra Boeny, ny ferinaina ireo mponina ambany toerana. Iny vaovao Toleara, noadiadian'ny Bianco ny fitantanana kominy Faradofay, fandroany na fantelony nandalovan'ny Bianco tamin'ny kominy. Zay ny famidinana ny feo gazety fa nodimandry teo amin'ny fa 7 taonany kosa Rakotomavo Pascal zay nodimandry tany La Réunion, izy ity moa dia fa prime-ministra teo aloha. Vaovao avy amin'ny polisy pirenena kosa indray, lehilahy miisa 2 no voarohirohy amina halatra sy ny fitazomana basy no voasambotry ny polisy avy ao amin'ny service anti-gang sy ny commissariat ny Somaly teny Atanikataka. Irena Ravolomanga eo amin'ny sary ny polisy pirenena. Christian na i Christ 17 taona ary Erika 30 taona monina eny Itosy. Malaza amina fanafiana amin'ny tapiadina izy roa lareto no sarin'ny polisy avy amin'ny commissariat d'Itosy sy ny service anti-gang Omaly tokony tamin'ny valora sasany. Rehefa ny taona fisamborana dia nanohitra mafy izy roa lahy nefa tsy avabela tao amin'ny tranondralahy ihany. Tratra niaraka tamin'izy ireo ny fusil à pompe iray marque Maverick modèle 88, ny Makarov iray miaraka amin'ny bala miisa 3, cartouche miisa 17. Efa eo ampanaovana ny famitorana ny avy ao amin'ny service central des affaires criminelles alohan'ny anolorana raharaha eny amin'ny fitsarana. Dia izay aloha no azo natolotra izao atoandro izao, misaotra nareo nanaraka hatramin'ny farany ny vaovao rapitso amin'ny 2 ora ny fotoanantsika manaraka. Firenena.